Falendray merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity andro anio izay omeny Tompo atsika indray. Mbola faly mahita anao mazoto maniry mangetaheta te halalany ray te hiaraka anompo eto ihany koa dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra izany. Mino ihany koa izay fa faly ianao mahita anay androany. Opportunité daholo nge zavatra rehetrarehetra, opportunité daholo. Tsika tsy mahalala ny rapitso, tsy mahafantatra ny amin'ny herinandro sy amin'ny heritaona tsika. Samy manana ny lalany, tondran'ny Tompo asoanao, mety tsy ho hitako intsony ianao rapitso sy raha afaka pitso amin'ny heritaona. Za ihany koa mety hafa ny lalany tondran'ny Tompo amin'ny heritaona dia mety tsy ho hitanao intsony, tsy fantatro. Fa dia isaorantsika ny Tompo ary ararotintsika ny fahafahana miaraka tahaka izao. Ary matsiaro ny tenin'i Jesosy ahako rehefa niresaka tamin'ny Maria sy Josefa izy hoe nahoana no mitady ahy ianareo. Tsy fantatrareo va fa tokony ao an-tranony ray koa. Dia androany tena eto anivon'izao tranony raitsika izao mihitsy ny tokony isy atsika anio. Dia ifampizara isika hiaraka isakafo isika tahaka ny mpianakavy normal tsara mihitsy miara-misakafo ao tokantrano rehefa tonga ny fotoana fiarahana misakafo. Ny mpianakavy tsy normal dia samy manao izay mahavoky ny tenany any amin'izay misy azy ihany. Raha anisan'izany ny tokantranonao dia ahitsy io zany fa tsy mety zany. Taloha izay rehefa kamokamo mahandro dia roalahy izay sy zandrinay dia napetraka tantinanay ny andro trano tany Tomasina izay dia Antanamakoho izay mihinana lasopy sy composé isan'andro. Kamo'izay ahandro. Fa ny tokantrano tena toerana natao hiaraha-misakafo mihitsy. Ary ny fiaraha-misakafo dia zavatra faran'izay lehibe indrindra amin'ny maha-tokantrano ny tokantrano. Azonao izany? Ny fiaraha-misakafo dia zavatra faran'izay lehibe indrindra amin'ny maha-tokantrano ny tokantrano. Dia tahaka izay ihany koa zasy ianao. Ny fiarahantsika misakafo tahaka izao dia zavatra lehibe indrindra amin'ny maha-mpiray tokantrano asy ianao. Amin'ny maha-samy momba ny tenan'i Kristy. Fa tsy samy mihinany azy any amin'izay ahafahany mihinana azy ihany fotsiny any. Hafa mihitsy ny fahatsapana dia hafa mihitsy ilay fanahy mifampiona ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Fa ity izany lazaiko izany. Amen. Dia mino fahazotomana ianao androany mba lazao kely izay ny akaikinao ilay mino fahazotomana ianao androany. Misy anjara ho anao androany hoe. Toa makiteny ary. Tsika tsy mitady teny vaovao be lavitra be amoriporina ny tsy misy izany fa izay efa osy Paolo izay efa niteneniko mahaveriko indray androany. Korinthiana voalohany toko 7 no andeha hojerentsika anio. Korinthiana voalohany toko 7 efa nisy fotoantsika mifampizara apahany ray, apahany roa. Fa androantsika hijery zavatra izay vue d'ensemble, fomba fijery amin'ny ambangovangony. Atao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 andeny 7 ka hatramin'ny 7 andeha ovakitsika. Andeny 7 ka hatramin'ny 7 toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zao dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga jiosy aho mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho na dia tsy ambany lalàna za. Mba hazoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho. Kanefa tsy mba toy ny olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho. Fa ambany ny lalàna ny Kristy. Mba hazoko izay tsy manana lalàna.
malemy dia tonga malemy aho mba hazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na izy. Ary zany rehetra zany dia ataoko noho ny filazantsara mba tonga mpiambina aminy aho. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa raha ihany mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba hazonareo ny loka. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahontena amin'ny zavatra rehetra. Nefa ireo dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany. Fa isika kosa tsy mety ho lo. Ary zaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto fa ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka ndeha voziko. Fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Misy mot-clé be dia be ao anatin'izy io. Ny 9:20 izy mot-clé voalohany. Nataoko na natolotro ho mpanompon'ny olona rehetra ny tenako. Ny mot-clé faharoa zany rehetra zany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho mpiomina aminy aho. Fahatelo, ny mpiazakazaka rehetra, miazakazaha ozy izy mba hazonareo ny loka. Ny mpiazakazaka rehetra dia mahontena amin'ny zavatra rehetra. Fahaefatra, miazakazaka nefa tsy manao kitoto. Mamely totondry aho nefa tsy mamely rivotra. Ary fahadimy, asiako mafy ny tenako ho mangana ka andeha voziko. Ireo teny ireo no ifampizarantsika ao anatin'ny minitra maromaro vitsivitsy. Ary ity hafatra ity dia somary afesapesatra ny andevona azy fa dia aza misalasala manao taky ny omby. Ohatra ny ahoana ny omby hohaniny aloha ilay sakafo. Dia avy eo izy miala sasatra dia mandinika. Hitanao anatin'ny baiboly misy fahendrena be mihitsy ilay hoe biby madio. Fa ny atao hoe biby madio dia biby mandinika. Biby mandinika. Izay ny atao hoe biby madio. Fa ny biby maloto ny kisoa tonga dia izay miditra dia mivoaka, izay miditra ilay retour eo ihany azy. Fa ny biby mandinika miditra ny anatiny any ilay izy dia miverina ao ambavany ao tsakotsakony. Miala sasatra kely izy dia miverina amin'ny tsakotsakony iny. Izay ny atao hoe mandinika ruminant dika zany. So dia misy tsy mahita malagasy eto. Hoe ahoana moa zany omby mandinika, so dia verina omby mijery flora zany resaka izany. Fa ny atao hoe omby mandinika dia omby ruminant. Averiny tsakotsakona iny sakafo iny, iny ahitra izay hohaniny iny, miletika ny anatin'ny tovany any iny dia averiny avoaka dia tsakotsakona. Dia takizay ihany koa ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay zanak'Andriamanitra madio voadio any rany Kristy, tsy henoina indray mandeha dia mipirina. Izay ny atao hoe biby maloto. Fa ny biby madio miaino dia miverina miaino an'iny indray. Efa nazo lesona sady ianao izay. Amen. Ka na dia izay ihany ary ny azonao dia efa zava-dehibe izay. Fa mino fa tsy izay ihany nefa ny azonao. Ohatra zavatra lazain'i Paoly ao anatin'ity tantara ity. Iresakitsika anio ny fiarahana amin'Andriamanitra izay zavatra tsy ahoana re filazantsika an'izany, tsy évident izay kely teny. Tsy évident mihitsy ity fiarahana amin'Andriamanitra ity ao anatin'izao tontolo fanompoana izao. Inona ny zavatra hitantsika sy zavatra izay dinihana tamin'ny parcours-ny olona izay teo alohantsika. Rehefa mamaky ny filazantsara ianao, rehefa mamaky ny testamenta vaovao ianao, dia tsy fantatra ianao fa za manokana ihany koa dia somary magaga ihany indraindray. Fa ny olon'ny asan'ny apôstôly dia tsy mitovy amin'ny olon'ny epistily. Ny olon'ny asan'ny apôstôly rehefa mba vakianao io ary anasako anao mihitsy mba hamaky an'izy ireny dia olona tena mirehitra ao an'Andriamanitra. Olona tena tia an'Andriamanitra. Olona tena manana fitondran-tena impeccable amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tena tsara.
satria maninona le afo vo mirehitra, le afo vo manomboka, vo eny ny tsirony, dia mazoto be izy amin'ny fihinanana. Mame fanoarana ohatra Paoly hoe ny toe-panahany zareo tany Bery dia tsara lavitra noho ny amin'ny Tesalonika, satria nazoto nandinika ny teny isan'andro izy na marina zany na tsy. Zany ohatra dia kalite manokana an'ny olon'ny testamenta, an'ny olon'ny asan'ny apôstôly. Fa rehefa mamaky ianao ny olon'ny epistily kosa, ohatra hoe ao amin'ny bokin'ny Koritianina, rehefa miresaka amin'ny Koritianina Paoly, dia misy olona miady ao. Ao amin'ny bokin'ny Koritianina rehefa miresaka ny fandraisana fanasan'ny tompo Paoly, dia misy olona mavita mijery ny rahalahiny tsy manan-kanina ao, nefa izy dia voky ary ampy tsara. Rehefa mamaky ianao ny karazana tantara ihany koa ny fananarana izay resahan'i Jakoba, any amin'ny bokin'i Jakoba toko 7 any, miresaka izy ny loharano izay sady mamoaka maminy mamoaka mangidy, dia miresaka izy hoe vava iray ihany no ideratsika ny tompo sy anozonatsika ny olombelona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Zany hoe efa misy virusy, efa misy zavatra ratsy ao anatin'ny raha olombelona, misy fiovana. Manin'ny Paoly miresaka hoe koa amin'izany ralamalala, miorena tsara ary aza miova. Inona ny antony iteninany an'izany? Satria misy miova ao anatin'ilay izy. Misy tantarana olona ao karazany Demasy, rehefa niaraka tamin'ny Paoly nandritra fotoana maharitra dia niala izy rehefa avy eo. Satria naninona? Hozy Paoly tian'izao tontolo izao izy. Misy zavatra daholo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Isika zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mampiara-dalana ny maha zanak'Andriamanitra antsika sy ny maha olombelona antsika. Mandra-pialanao eto ambonin'ny tany dia misy an'ireo élément roa ireo ao anatinao. Rehefa mbola tsy nateraka indray ny olona dia olombelona tsotra fotsiny izy. Fa rehefa nateraka indray ny olona, sady zanak'Andriamanitra izy no olombelona. Ary ireo roa ireo sarotra be ny mampiaraka an'ireo. Nefa ny problema samy ato izy. Samy ao izy. Dia raha vao tsy hainao ny migere azy roa, dia sahirana ianao. Sahirana ianao. Misy fampisitona ao anatinao ao. Ohatra ilay Filipiana toko 1, sanganehana eo anelanelan'izy roa. Tsy fantatro intsony hoe inona natao. Fa androantsika anome tsy ambaratelo hafa indray ako anao par rapport amin'ny tantaran'ity zoko be atsika ity izay atao hoe apôstôly Paoly tena fianarana ao atsika mihitsy hoe ahoana nahatonga azy nijanona mirehatra par rapport amin'ny olona hafa izay mihitsy. Tanao raha ohatra zao ny alaina sary ilay izy dia zao ohatra ny marathon zany ilay azakazaka izay ataon'i Paoly. Zay ilay lazainy eto hoe tsy fantatra reo fa izay rehetra miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa fa raha ihany mahazo loka. Dia ohatr'izao zany ilay sary. Mandeha Paoly miazakazaka dia maka ritme izy aloha. Dia rehefa mahazo an'ilay ritme izy sadidiko ny halavana marathon anankiray na 42 km na firy. Dia rehefa mahazo an'ilay ritme izy dia mitazona n'iny ritme iny amin'izay. Dia miaraka amin'ny miazakazaka eo au départ zany samy tena ray makapahana manana telo dia lasa vonona daholo. Tena raha ny accessoire ny jerena tena hoe itony kosa tena vrai marque daholo ny anaovany. Tsisy tsongli, tsisy Adidas. Tena tonga hatrany amin'ny farany ity. Le akanjo tsisy nylon ny ray ary fa vrai coton daholo. Tonga ity. Tena raha mipoziny tena tonga dia ao accessoire complet andeha izy, hiazakazaka izy. Fa arakaraka ny androson'ny fotoana, eo ampovoany eo amin'ny 1 kilometatra voalohany aloha, samy mbola matanjaka vovokaina daholo. Mena vity hoe alleluia rala, alleluia raikitra. Eo amin'ny 2e kilometra efa manomboka misy ny vatovatokely vitsivitsy tady aminyany. Dia efa manomboka mihena ny vitesy ny sasany. Toy izy rahalahy, toy izy ato izay, tsisy miala eo, tsisy miala ireo rahalahy. Efa tsy ilay vatravatra tsony no fiteny amin'iny. Manomboka efa tempéré le
le vocal afa-tsitsina ny aina eo amin'ny 2e kilometra, eo amin'ny 5e kilometra efa nisy maromaro nihitsana, any amin'ny 10e kilometra efa nijanona ny atsasany, any amin'ny 5 kilometatra efa olona vitsy dia vitsy sisa. Ny ambiny sisa tena efa miezaka fotsiny sisa efa tena mitrisy, mitsaitsaika moramora, mitsaitsaika moramora, tsy azakazaka tsony ny anaralisy efa vadika zavatra hafa ho an'ny sasany. Fa nisy rahalahy atao hoe Paoly ao anatin'ilay tantara, rehefa mijery ny parcours-ny ianao dia parcours tena tsara, tena tsara. Tena parcours nampiazakazaka tena mahafinaritra satria maninona? Amin'ny maha-olombelona azy tsy maintsy misy foana filatsahana. Rehefa mamaky baiboly ianao za mieritreritra mihitsy hoe Superman reny na maninona. Tsy maintsy misy foana ao. Tsy maintsy misy foana défaut any ampovoambony any. Tsy maintsy misy foana le arak'ilay lazaiko anao hoe fandanjalanjana le maha-olombelona sy le mahazanak'Andriamanitra. Tsy maintsy misy foana any. Tsy maintsy misy toetra amin'ny maha-olombelona mifoity any. Tsy maintsy misy foana fijona vavolombelona tsy izy mivoaka any anatin'ny apôstôly Paoly, fa tsy hoe olombelona hafa izy akory mihoatra asianao, fa tahaka azy ihany sika. Amen. Fa misy antony raha lasina bavy. Matoa tena hoe any anatin'ny figadrana izy mahavita mampahery olona. Misy antony raha lasina bavy, matoa tena hoe ao anatina tamin'ny aladitsika ny resaka an'ilay hoe mpisaotra. Fa misy antony matoa tena hoe gadraina ny tongotra sy ny tananao noho ny amin'ny Kristy fa mahavita mihiry ianao dia mideran'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra ny mahavita an'izany. Tsy ny olona rehetra. Tsy ny olona rehetra mahavita an'izany. Efa safidy zao fa tena ranomaso alefa foana Jesosy, afahoana mihitsy Jesosy, afahoany, fa maninona noho ny aminao ange hampangino ny vavampanenjika Jesosy. Fa Paoly tena hoe voageja ny tongony sy ny tanany miaraka amin'ny Silasy, fa miara-mideran'Andriamanitra izy mirahalahy. Tsisy fanomezantsiny ao, tsisy fanontaniana hoe fahoana loatra, fa maninona, tsisy fandroahana devoly ao, tsisy hoe aminaran'i Jesosy misokatra ity gadanaty, tsisy tsy vita ny herinao Jesosy fa misokatra ity, tsisy an'izany. Fa eo izy dia misaotra an'Andriamanitra, afa izany hery izany. Inona no nahatonga an'izany? Manomboka amin'izay tsika hitsipona an'ilay Korintiana voalohany 5. Hozy izy ny fomba filazany eo amin'ilay mot-clé voalohany raisitsika. Na dia afaka amin'ny olona rehetra zao dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Ny teboka voalohany, ny secret voalohany ny apôstôly Paoly nandritra ny parcours ny rehetrarehetra mandra-pahafatany no tapahan-doha dia izao: manolotra ny tenany foana amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra, manolotra ny tenany foana hiasa ho an'Andriamanitra. Za hozy izy efa afaka aminareo, efa afaka aminareo ny tenako, fa za hanolotra ny tenako foana hanompo anareo. Satria maninona? Izay hetsika ataoko izay dia mandray anjara amin'ny fihazonana ao anatin'ilay fiazakazahana natao eo anoloko. Ilay fanolorako tena dia mihazona atao anatin'ity fiazakazahana ity. Rehefa tsy manolo tena isika, fa topotsika amin'ny fomba tsotsotra fotsiny Andriamanitra, za zany tena milaza mihitsy zany ny différence ny religion sy ny fiainana amin'ny Kristy. Ny religion ianao manao zavatra ho an'Andriamanitra, fa ny fiainana amin'ny Kristy ny zavatra rehetra ataonao dia ianao no mandray soa voalohany indrindra. Ny fiainanao amin'ny Kristy dia zavatra rehetra ataonao dia ianao no mandray soa voalohany indrindra. Ianao moa dia kazany raha ohatra mideran'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra no mahasoa. Esory ao anatin'ny sainao zay manomboka androany. Tsisy ninona ataoko ka mitondra soa ho an'Andriamanitra, fa izay ataoko dia ho an'ny fanahiko ny soa azoko. Ohatra izany zao aza mihirahira fotsiny fatana, izay sendra ny vavaka eo, maty soa.
tsy fantatro izay hira lefa tsy haiko mandeha amin'ny radio na hirairain'ny olona dia hoe ndao mba havadika hira fiderany zay le fomba fiteny zany ndao mba havadika hira fiderany ataontsika mba hanao fiderany iny fiderany iny Andriamanitra tsy manana problema amin'izany izy tsy hoe malahelo izy rehefa mihira an'ilay soly ianao dia efa firy taona teoriana zay vao fantatra hoe soly izy io veveriko azolo foana tamin'izaho mbola kelikely. Tsy hoe mampaninana an'Andriamanitra izany fa ilay fanahy ao anatinao ao sy ianao no mahazo tombony. Rehefa midery ianao dia mihetsika izay ilay fanoloran-tena mihetsika ny anatinao any micontribuer mandray anjara amin'ny fihazonana anao ao anatin'ny hazakazaka izany. Raha misy olona mihazakazaka, raha misy olona manompo an'Andriamanitra ka miaka-midina ny fanompony an'Andriamanitra dia efa anisany tokony jereny sady manahoana mideran'Andriamanitra eto. Izy ny olona mandeha hihira io maso fotsiny midiridiry. Mandeha hihira io vava fotsiny alevalevany ihany. Avy amiondrea. Tsisy hazakazaka tanteraka ao anatin'izany. Tsisy fihazonana tanteraka ao anatin'izany. Nataonao ara ny hira faran'izay tsara indrindra ny toniny. Izany ny tena indraindray mihaino an'ilay karazan-kira mihitsy efa ataoko hoe firy-polo taona ty ambadika 2014 vao nahany vao tena natonga saina iny hira iny le hoe endreny amarony soa iny fa firy tapitrisa re olona ny tsy firy tapitrisa moa firy hetsiny isan'ny olona mihirahira an'izany fotsiny fa tsy mitondra ninina ny anatin'ny fony zany. Tsy manolotra ny momba ny tenany izy dia normal be raha ohatra ka le hazakazaka tsy mandeha amin'izay loana. Manompo kely ianao dia reraka. Ny toetranao taitra kely dia matory indray rehefa avy eo. Fa raha tianao no voazona ao anatin'ny fihazakazahana dia lakile voalohany manolora ny momba ny tena. Inona ny dikazany? Miasa foana ao an'Andriamanitra. Satsaina tao amin'ny Paoly. Na iza mpanenjika, na iza mpanaratsy, na mafy ny fiainana, na mora ny fiainana, rehefa miditra ny vola, miazakazaha manompo an'Andriamanitra, fa zany ny mihazona anao. Fa raha miditra ny vola ka maivana ny fanahinao, hoe tao vola manidina ianao, dia lasa manondrana. Dia rehefa avy eo zay vao mody indray ilay zanak'adala, tsy fantatro tsony hoe impirinody ty zanak'adala. Fa dia isaky mihetsika dia ity indray ilay zanako anani fa verina aminao efa trotraky ny adalana vao mahatsiaro anao. Lalilany zay ilay zavatra. Na ny diran'ny kizo tany, na ny enjehan'ny olona tany, dia miverina indray. Raha tiantsika ho marindrano ny fiarahana amin'Andriamanitra, manompo foana, miasa foana. Rehefa mihira ianao, zavatra tsotra be aloha resantsika. Rehefa mihira ianao ka ataonao tsara iny, ataonao fonao rehetrarehetra iny, tsy ataonao kitantany iny. Rehefa manandra-tanana ianao ka tsy ataonao kitantany iny, dia efa micontribuer mandray anjara ao anatin'ny fihazakazahana izany. Tsy Andriamanitra ny hoe nareo dia manao tsinontsinona an'Andriamanitra. Izay mantsy ny fomba fisainan'ny olona rehefa hoe eo zany dia le olona sady tsirany tsy hanao tsenjera iny, tsy manaja an'Andriamanitra izy zany. Tsisy irarahin'Andriamanitra zany fa ianao ny tompona andraikitra ary ianao ny maty antoka. Mihira ny olona dia ianao tsy mihira, ianao ny maty antoka. Izay fandeha an'ilay izy. Mihaino toroteny olona, ianao tsy mihaino toroteny fa miodikodina fotsiny. Kiraro efa hitsenjera io ny dinidiniana. Ary io kiraro io tsy diniana io any an-trano, tokony mba maka fotoana iray hoe taty daholo kiraroko rehetrarehetra ho asesiko 10 minitra avy ho fandiniana azy. Fa tsy any amin'ny toerana tsy tokony hanaovana an'izany, hanaovana an'izany. Tsisy impakta ao anatin'ilay hazakazaka. Dia reraka satria maninona? Tsy manolotra ny tena. Le tena tsy natolotra anao fanompoana an'Andriamanitra. Fa ny tena atolotra ho amin'ny fahavarim-barianana. Ny tena atolotra amin'ny fanaovana zavatra tsisy dikany. Fantatritsika ny zany hoe tsisy dikany. Fa ataontsika ihany, izay moa tsika olombelona. Fantatritsika ilay izy tsy mitondra n'aiza n'aiza, fa ataontsika ihany. Ny zavatra rehetra ataonao
dia ataonao ho anao ary mandray anjara amin'ny faharetanao sy amin'ny firetanao. Rehefa manome isika fanomezana vola, raha nome vola ianao taratasy ka vola efa valaka be nomenao, dia tsisy impact amin'Andriamanitra iny. Ianao no lasa problème. Normal be ianao raha mifamatotra amin'ny vola. Normal be ny fiainanao mifamatotra amin'ny vola. Satria manino na anao fanomezana ary ianao dia manao kajy aloha lolodiniana. Fa iza mandamina tsara ny entina miady. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Averinao amin'Andriamanitra ny teny. Dia lasa ianao manao kajy sy compte boritra. Fa rehefa manana fo mafoy ianao sy malalaka, jereo tsara ilay zavatra natao amin'ny Paoly eto. Za afaka ny tsy hanompo anareo, fa za manolotra ny tenako hanompo anareo. Satria ny fanolorako tena manompo anareo. Ny fietreko, ny fampietreko, rehefa vetsika iresaka izay misimisy, fa teneniko fotsiny aloha izy. Ny fietreko manompo anareo, dia mandray anjara amin'ny fiazonana ahy. Any boky ihany rehefa nieraba ny tsy tadidiko na Efesiana na Filipiana izy rehefa nieraba ny olona dia any Efesosy dia ozy izy nilaza hoe tsy andro kosa izy izay ahitana anareo. Satria za manana zavatra tsara ho zaraina aminareo mba hasoana hasoa ny fanahinareo. Sy ny fanahiko. Paoly tsy hasoa ny fanahiny hafa fotsiny ihany, fa mahasoa ny fanahiny, ny fanasoavan'ny hafa. Azonao ilay izy? Ny fanomezanao, vola resako izany, fanomezana zavatra hafa, dia mahasoa ny hafa, fa mahasoa anao ihany koa. Tsy mifamatotra amin'ny ara-bola intsony ianao, satria manome. Misy karazana olona rehefa toe bodiso ny hanomezana, dia mikotapany andoherany, omeko an'ity dia izao no teny fampanantenana ho azoko. Dia izay zavatra izay, dia fitiavan-tena no mitombo any anatiny. Fa rehefa manomea, dia tsy mikajy any anaty saiko any, dia mitombo ny toe-panahiko araka an'Andriamanitra. Lasa manakaiky ny toe-panahin'Andriamanitra ihany koa, izay tsy miandry atsika hanomena inona na inona. Fa ozy izay izy manome ny ranonorany ho antsara fanahy ratsy fanahy, dia mampiposaka amin'ny masoandro, amin'ny marina sy ny meloka, meny daholo. Izay toetra an'Andriamanitra. Dia izay ihany koa tsika manome foana. Amin'ny fotoana ianao mitsahatra manome, dia azagaga raha milatsaka eo fiainam-panahy. Reratreraka, kamokamo, kifikify, tsy mety mafana. Tsy maketo manome ianao. Eritrereto fa raha tsisy olona tonga eto, inona moa no ataona eto? Lasa koa izay hitady volako efa samy hitady eoko. Lasa koa izay mba hitady izay hasoana izay mety aminay. Dia inona zavatra mitranga? Miara-miletika, zasy ianao. Fa rehefa misy zavatra men'ny tompo aty, tonga ianao mba handray an'ilay izy, mampafana ny fonay ny mahitanao, mampafana ny fon'ny rahalasina bavy ihany koa ny mba mahitanao. Zany dika ilay hoe ampahirezo ilay rahalanao, lazao ilay akaikinao. Fa tsy izao ilay fomba fiangonana sandrana izao. Fa dika ilay izy mba hisy fifanakaikezana, hisy fifandraisana, hisy fanahy ifampiampita. Azonao ilay izy. Manino tsika manao investissement be dia be mihitsy amin'ny fiarahana. Mandany vola mihitsy, vola am-piangonana, vola tsy kely nge manao an'ireny, ina moa ny anaran'ity izy, sakafo sy jus reny, amina million manao an'ireny, sao dia verinao hoe mofo kely sy ho an'olona be dia be iny amina million manao an'iny. Rehefa tonga ny vacances, manino tsika manao vacances 10 andro. Vola be amina million, dizaine de million ny atotony fiangonana, anampiana ny tsiraray avy afahana mandeha miaraka manao vacances, inona ny antony? Satria misy fanamfampepita, misy fifanasoavana. Azonao ilay izy? Ny hetsika rehetra izay ataonao dia mandray anjara amin'ny fiazonana. Matoa ianao reraka, tsy mihetsika ianao izay. Mangatsiaka izao ny andro tonga dia exemple tsotra be. Aza manao ninina amin'izao hoe. Ho hitanao fa mangatsiaka ngolo be daholo io tongotra ao rehetrarehetra. Ny tananao sy ny mombanao rehetrarehetra ngolo tsy hitanao. Ary izao magaga amin'ny sady mba manoro kely mampianatra siansa kely ao anatin'izy. Ny vatantenan'olombelona tena mahavariana mihitsy.
fa vatantenan'olombelona fantatra hoe manina ianao mangovotra. Mangovotra ianao satria rehefa mangatsiaka ianao dia tairiny vatanao any hoe mila mihetsika ianao. Dia rehefa tsy mihetsika ianao dia apetsehany. Izay mahatonga anao manoatra izao. Apetsehany ianao ny dikany rehefa tsy hanao ianao, rehefa tsy hanao gym ianao dia izany ho ampanao gym anao dia avy ianao izy. Satria ilay fihetsehana mitondra hafanana, mitondra hery, mitondra tanjaka. Dia tahak'izay ihany koa fiainam-panahy sasiana. Amin'ny fotoanantsika tsy manao ninina, amin'ny fotoanantsika tsy manompo n'iza n'iza, amin'ny fotoana zasy ianao arahantsika amin'izao fotsiny ilay fiainana. Zazanak'Andriamanitra foana. Tsy ho tery mandefitra koa ny amin'ny zavatra rehetra rehetra. Dia rehefa mandefitra Paoly, fa rehefa mandefitra izy dia izy no mandroso. Raha vao tsy hainao aloha miaraka amin'ny Kristy dia rehefa mandefitra ianao dia ianao marary fo. Izay ilay problema kosa aloha anatin'ilay izy. Rehefa mandefitra ianao dia ianao marary fo. Fa rehefa miaraka amin'ny Kristy, izany hoe tsy nisy tombontsoa azonao. Inona koa moa ny tombontsoa azo amin'ny aretim-po eo. Fa ilay tombontsoa fiarahana amin'ny Kristy, izaho mandefitra. Misy asan'ny Kristy any anatiko any. Ity zavatra ataon'ny Paoly ity, manolotra ny tenany izy. Andefitra. Hoy izy ny tenin' Jesosy ny resaka any boky Luka 7:17. Raha misy te ho mpianatra ozy izy, dia aoka izy handany tenany, dia hitondra ny azo fijaliana, satria ao anatin'ilay fandavana ny tena, dia miazona anao ao anatin'ilay korsa, ao anatin'ny fitondranao ny azo fijaliana, ny atao hoe azo fijaliana dia ny fahoriana rehetra rehetra izay azonao no ny afiarahana amin'ny Kristy. Dia miazona anao ao anatin'ny korsa. Fa rehefa misosa be io fiainanao io, dia fiainanao ara-nofo, ianao hita bilangina tsara, matavitavy menamena tsara ny takolaka, mahazo zavatra rehetra rehetra, ny kibo manomboka mibotsina ihany koa ny bidon, fa fiainam-panahinao milatsaka. Mety tsy voatery hita maso izany, fa henonao izany arianao fanana. Inona ny atao? Tsy miasa ianao, tsy manao hetsika ianao. Sasa ianao mila manao hetsika isan'andro, isan'andro. Aza tonga aty isan'andro, isan'andro, fa tsy isy olona aty indraindray. Fa ianao mihitsy mila manolo tena. Tia tena Paoly mihitsy manapa-kevitra. Izaho hanolotra ny tenako ho mpanomponareo. Any an-trano any ianao manolora ny tenanao mba ho mpanompo ny zanak'Andriamanitra. Misy olona eto anankidimy, anankefatra entinao ambavaka isaky ny alahady. Lasa amin'izay ianao manapa-kevitra. Za tsy hanara-maso anareo tsiraray avy, raha tsy tsisy atao. Fa nareo no manapa-kevitra ary manolotra ny tenanareo. Mandoalika ianao dia mivavaka. Jesosy eo, ho asesiko tsiraray avy ireo olona ireo, latsinany hivavaka ho any ihany, talata hivavaka ho any ihany. Ianona mahazo tombotsoa mivavaka ao, fa ianao no tena mahazo tombony ao anatin'ilay izy. Satria fo azo ianao ao anatin'ny hazakazaka. Satria mafana ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mifampitady tsony ianao amin'ny ahoana indray ary ty, ahoana indray ny ampatonga an'izao. Efa fampiresantsika tamin'ny alahady, tsy natao hiadivana reny hoe za be memeny zavariana miady amin'izao. Atolory fotsiny ny tenanao, ampiasao fotsiny ny tenanao. Iny raha lasaina bavy misy zavatra mahavariana ho zay ako amin'ity tenan'olombelona ty. Misy teoriza no mena ilay ohatra zao raha teo mety raha lamanoma izay ohatra zao raha te hibotsiny ty, ohatra zao ty raha hibotsina, dia ohatra ty raha te hahazo pectoraux dia fa io na hanao geste n'importe quoi ianao isan'andro ianao zany dia izay fotsiny ny ataonao. Isan'andro 5 minutes 10 minutes par jour. Fa gaga ianao misy muscle ho azy, ohatrany forme ho azy zany. Ohatrany ahoana ary izany, nefa le pose inge ohatrany tsy hanao ninina, ohatrany tsy fantatra hoe miakatra, midina, mitsongolika, misaotisaoty, tsy fantatra mihitsy hoe gym ahoana ary ma-gym zany. Fa rehefa mihetsika fotsiny ianao, dia misy vokatra iny. Inona no tiako lazaina anao anatin'izany? Tsy zany hoe za tsy mahay mivavaka e. Aiza ary ny hanomboako e. Tsy anao izy milaza an'iny. Aiza ary ny hanomboako, ohatra izay vakiana, ohatra sarotra be daholo. Tsy anao izy manao an'iny. Fa io na aiza nahoana rehefa nitoeponao manome, rehefa nitoeponao vonona, rehefa nitoeponao mihetsika, fa tsy matory,
Zay ny fiainany Paoly. Paoly tsy matorito zany. Paoly tsy varimbariny zany. Dia mandray anjara amin'ilay fitazomana ao anatin'ny hazakazaka. Mandray anjara ao anatin'ny fitazomana amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Mandray anjara amin'ny fitombona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra na zavatra farazay kely sy farazay madinika ary ataonao. Hetsika farazay tsotra ataonao. Ny zavatra fanao mamanay izay taloha. Manoratra SMS fotsiny izy. SMS fampaherezana. Dia izay numero azonao dia alefana. Defasana. Zany dia efa izy ngera lasina bavy. Efa miazona zany, efa mitondro zany. Efa mampidéconnectanao amin'ny fitiavan-tenanao zany zavatra. Fa ny tenanao foana ny asoavinao ka isaky ny sujet de prière. Tsy mahafantatra fa tsy ny ianao. Mahafantatra hoe misy intercession eto am-piangonana tonga dia henoko fa misy mitondra ambavaka mba eto ambavaka. Saka mihetsika izao manana sujet de prière foana. Tsy afaka manome ho an'ny hafa. Raha vao zasenao tsy afaka manome ho an'ny hafa. Tsy mitombo isika. Toezatsika ilay izy rehefa madiva voatombotra fotoanantsika. Dia izao amin'izay arozy izy Paoly. Rehefa manao an'izany zavatra manolo tena dia mihazakazaka. Dia izao lazainy tsy fantatrareo ve ozy izy fa izay rehetra mihazakazaka dia eo amin'ny tany fihazakazana dia mihazakazaka avokoa nefa ray amin'ny mazoloka. Mihazakazaka toy izany mba azonareo. Ary mihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zasenao zanak'Andriamanitra dia natsoina ahony tena amin'ny zavatra rehetra. Amen. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ny mahatonga ny fiainam-panahintsika tsy voazony. Mahatonga ny firetantsika tsy voazony. Mahatonga ny toetratsika ela be mihitsy le évolution. Toetra ratsy efa tamin'ny 5 taona lasa hatramin'ity ny androany mbola iny ihany nentina mibavaka foana. Tsy mety miova mihitsy. Nisy fotoana efa mba niova kely. 2 volana fotsiny. Fernando Rizina indray. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Discipliné amin'ny zavatra rehetra. Tsika tsy ao ambany lalàna. Fa tsika manome lalàna ho an'ny tenantsika tsy mitovy ny disciplina sy ny lalàna. Ny disciplina, ny lalàna misy sanction rehefa tsy ataonao. Azonao ny différence. Ny lalàna dia misy saziny tsy fanaovanao azy. Fa ny disciplina ianao ihany mametraka azy, ny lalàna dia ny hafa ny mametraka azy. Fa ny disciplina ianao ihany mametraka azy. Ary ny disciplina tsy sazy fa ianao ihany maty antoka. Ny lalàna misy sazy rehefa tsy tanterahanao. Zay ny différence. Dia zasenao rehefa te hiazakazaka tsara tahaka ny fiazakazan'i Paoly. Tsy voatery tsika mahavita ny vitany. Ary tsisy mpanam-padotsony koa zao. Tsy voatery tsika mahavita ny vitany. Fa manana ny anjarantsika isika. Amen. Raha tiatsika ny hatateraka ilay fiazakazana. Rehefa miala eto amin'ity zao tontolo zao ity isika mba reharehanao mihitsy zany hoe nahavita ny fiazakazako aho. Dia mila zanak'Andriamanitra discipliné. Mila zanak'Andriamanitra mifeny tenany. Mila zanak'Andriamanitra mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zanak'Andriamanitra mahony tena amin'ny torimaso. Fa tsy voanomboka hivavaka dia efa manao exercice ny masoara. Fa mahony tena mazava ho azy fa tsy vitanao androany dia ny androany ianao mafana fody tsara raha riva. Fa mila manomboka fotsiny ianao androany. Mila manomboka ianao androany. Manomboka androany ny programan'ny marathon. Efa ampovoan'ny marathon ianao amin'io zany. Fa zao ianao vao tonga saina. Efa ampovoan'ny marathon ianao zany amin'io. Efa amin'ilay 2 kilometatra, 2 kilometatra ilay nafana fo be iny. Fa henonao tatoato ny latsaka ianao. Ary henonao fa tsy tafaverina tsony ny ainao. Tanao ohatra ilay avy mihazakazaka be. Efa fefakady mbola ohatr'izay iny. Dia mila manana programa amin'izay ianao manomboka androany. Ary ny etape voalohany mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mahony tena amin'ny torimaso. Mahony tena amin'ny asa aman-drarana.
mahony tena mijery télévision na ho an'izay mpijery télévision. Le mpanenjika série sy le mpanesy série reny, mpanesy novelasy, tsy afa-po mihitsiny. Inge raha lasana bava système zao tontolo zao commercialisation. Tsy jeriny toy an'io mihitsy ianao raha tsy mangitakitaka amin'ilay farany indrindra. Dia donc zany rehefa hijery an'io ianao ozy izy ianao tia farany dia ozy izy le nanoratra an'ilay zavatra hoe ho hitantsika eo zany. Fa ataony vao mainka mangitakitaka kokoa no le teo aloha ny fiafaran'ity iray ity mba hahafahanao manohy mijery azy indray. Dia eo ianao manaraka ny zavatra iny lany adafiry ianao eo. Hivavaka ianao avy eo le nofo efa mibotsina be. Mpanandramagna mijery série adiny roa dia ndana vavaka avy eo. Kampe ianao. Dia vava tsy te hiteny amin'ny tompo mihitsy Jesosy hoe kampe fa aleo za atory. Zany kosa avy eo filaza amin'Andriamanitra. Fa zay ny réalité amin'ilay mahafantatra ny fosy mahita ny vo. Fa eo ianao mody be politika eo misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Alleluia terainy tsisy tsara toa anao. Ko maninona mahavita mijery série adiny roa. Nefa tsisy tsara toa tsy tokony mahavita mivavaka be dia be ve raha tsisy tsara toa marina. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Discipliné amin'ny zavatra rehetra. Rehefa fantatrao fa Jesosy ny tokony loha larany raha tsy izay kosa aloha fomba fijerinao dia tsy ho anao zao afatra. Fa raha fantatrao fa Jesosy ny tokony loha larany dia discipliné ianao amin'ny ambiny rehetra. Azonao ilay izy. Discipliné ianao amin'ny ambiny rehetra. Discipliné ianao amin'ny asa aman-draharaha, mbola misy ho atao foana rapitso. Raha afaka pitso mbola misy ho atao mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany, asa foana ngentsika io. Asa foana. Raha misy zavatra azo antoka mandra-pahafatinao dia ny fiasanao. Zay aloha dia efa ampaherezako anao. Zany zavatra azo antoka. Tahaka ny fahazona antoka fa hihinan-kanina ianao mandra-pahafatinao, sy hisotro rano ianao mandra-pahafatinao, dia hiasa ianao mandra-pahafatinao. Ka mahonona tena amin'ny asa, ho ahy ihany koa zany. Mahonona tena amin'ny zavatra rehetra rehetra. Mahonona tena amin'ny fialambony, mahonona tena amin'ny telefônina. Ozy hoe io ainy zao tontolo zao. Tsy misy olona mihitsy niditra casino dia nitondra vola. Dia niteny hoe za rehefa mba mahazo anana kely fotsiny dia mody tsisy mody zany eo raha tsy bankiropotra. Zany reny casino, zany reny ploka reny. Vao mahazo indray mandeha eo le olona. Dia ozy izy hoe manomboka amintsika le vintana. Fa tohizako ity zavatra ity. Dia miandry ny fitsiky ny faharoa izy kanjo le fitsiky ny faharoa tsy mety tonga fa lany ny tany am-paosy. Dia miafara mitrosa le izy. Ao anatina casino ny misy olona tena mahavita milokatra amin'ny lakile ny tômôbilina. Tsy haiko raha mahafantatra reo za. Za mbola tsy tany aloha ampatsiahivina tsy indraindray. Misy mahavita an'izany. Satria maninona misy ilay fisintomana ary misy ilay tsy fahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Azonao ilay izy. Dia zasenao, engany tsisy anao casino eto. Fa zasenao amin'ny zavatra rehetra. Dia tokony ahono tena, mahonona tena. Andriamanitra tsy miteny aza mijery tele, raha vao ataonao lalàna io vao mainka ianao te hijery an'io. Fa asianao fahonona tena dia ianao no mifehy ny tenanao. Hatreto ihany. Okizay. Ary rehefa tsy hainao no manao an'ilay hatreto ihany, dia aza piretina. Aza piretina. Rehefa tena hitanao hoe tena za tena mbola be fahalemena be ry tompo, meo vadinao ny telekomanda tia feno hoe, tia feno fa tena tsisy raravanina mihitsy ny amin'ity zavatra ity. Satria maninona za te hiazakazaka. Amenna. Za te hiazakazaka, fantatro ny fiazakazana filokana napetraka teo anatriako. Dia ozy izy le tenan'Andriamanitra hoe mahony tena zaho amin'ny zavatra rehetra rehetra. Ny manaraka ao anatin'ilay izy, miazakazaka tsy manao kitoto. Efa resantsika izany tamin'ny voalohany hatramin'ny voalohany hoe ny zavatra rehetra ataontsika. Soa ianao manao, dia manao tsy manao kitoto. Soa ianao tsy manao, libre ianao. Hivavaka ianao androany. Libre ianao. Afaka tsy mivavaka koa ianao androany. Meko antoka 1,900 ianao fa tsy latsaha varatra ny lohanao raha tsy hivavaka ianao raha alina. Tena 1,900 ny ilazako anao an'izany. Tsisy varatra ilatsaka izany eo. Manakatao hafa Andriamanitra noho ny andatsabaratra eo ambony lohanao.
afaka tsy mivavaka ianao. Afaka ianao, oe gaga ianao am'izany hoe taona koa ty pasteur amiteny hoe afaka tsy mivavaka ty. Zay ka tsy lalàna ka discipline. Zasy ianao no manapa-kevitry ny hivavaka. Fa rehefa hivavaka dia tsy manao kitotoa. Amen. Rehefa hira dia tsy manao kitotoa. Rehefa hanome dia tsy manao kitotoa. Fa manome amin'ny foko rehetra ary manome mihoatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra no izay azoko atao. Rehefa tsy afaka manome, hazavela isy anameloka anao. Amen. Zany ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa andeha hanompo aty ianao, tsy manao kitotoa ianao. Zany mahatonga antsika mifampahery sy mifampiresaka, ataovy zava-dehibe eo aminao mihitsy hoe rapitso hivavaka, reto ny akanjo anaovako, zao ny fomba anaovako azy, tonga any ataoko zava-dehibe ny zavatra rehetra. Aty amiko daholo zany retour zany, ary mandray anjara amin'ny faharetako sy amin'ny firehetako, amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Fa rehefa ataoko tsenjery gona ny fotsiny le izy, sujet de prière efa hay. Indray eto amin'ny ina moa anarany ty ao anatin'ny intercession efa misy sujet somary mahazatra zay. Afaka tsika ho an'ny faritra. Raha vao mandehandeha ho azy ohatrany Jesosy afaka aminao maro voay tamatavy ty. Efa venindro izy tamatavy Tomasina. Moa tavatavy ihany ny Tomasina. Fa reny ny signal fa manao anefa manao kitotoa. Za zavatra zany dia tsy miazona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miazona eo anatrehan'Andriamanitra. Very fotsiny fotoanako ny dikan'izay. Fotoana izao mahatonga saina, mila fahatongavan-tsaina mihitsy amin'ny fiainantsika. Tsy haiko hoe firy taona ianao izao, za koa firy taona tsy teneniko any aloha. Fa izay taona lanitsika izay sy ny kitotoa rehetra nataontsika. Fotoana amin'izay izao fiovana. Amen. Manolotra ny tenantsika, miazakazaka, tsy manao kitotoa, ary aona ilay teo mahon-tena amin'ny zavatra rehetra. Reny ngizy izy amin'ny satroboninahitra mety oloha ihany. Ny sakrifisy ataon'ny olona amin'ny satroboninahitra mety oloha ngera lasana bavy tena hienjana be mihitsy. Tena ny sakrifisy. Io tena ny hetsika rehetrarehetra izay ataon'ny olona dia tena sakrifisy. Fantanjona dia satroboninahitra mety oloha. Natao ary hoe mpihira. Fa lazaiko anao ny fotoana lanin'ny mpihira, ny tena mpihira matianina. Ao anatin'ny resaka vocalise sy ny resaka tsy fantatro rehetrarehetra ampatonga ny feoany io tena milamina tsara. So dia verinao hoe reny Whitney Houston reny. Efa maty moa izao fa reny ny mpanjaka vaviny hira, fa so dia verinao fa tsotsotra sy miala sasatra amin'ny fiainan'ireny artista dia any fotsiny. Isaky mihetsika zavatra na ny rejima tsakafony reny ary tsy mahazo mihinana zavatra be menaka reny, tsy mahazo sakafo zavatra matavy be reny, tsy mahazo mihinana zay tianao any reny, hinana chocolat, hinana zao, hinana mamy be dia be, hinana an'ity. Tsia! Misy zavatra ao anatin'ny sainao ary misy tanjona ao anatin'ny sainao, tia no tanterahana. Misy parcours ao, afaka no tafavoaka mpihira tsotsotra eny fotsiny izy. Fa ny ao anatin'ny fotsy izay ilay tenen'ny Paoly, ny mpiazakazaka ozy izy samy eo amin'ny sehatra fiazakazahana daholo. Rehefa ho any an-danitra ianao aloha dia efa samy eo. Efa eo ianao aloha dia efa arabaina. Fa mino sy manantena fa mba tsy hainao ilay karazana olona hoe zara fa tonga. Ary efa tonga any an-danitra na lasa mpamafatrano ara dia efa mety amiko zara ary tonga ty. Ambition farazay tsisy zany raha lasena bavy. Fa raha samy ho any an-danitra ihany. Ozy izy ilay hira anankiray izay hoe mahery fo zany tiako andraisany ahy. Mahery fo zany tiako andraisany ahy. Niady tsara na namarika tantara. Fa zany rehetra zany dia miara-miasa amin'ny fahonona tena, amin'ny tsy fanaovana kitotoa. Fa rehefa manao kitotoa zava-panahy isika dia tsy miaino ny fiainam-panahintsika. Rehefa sinao valeur, izay ilay resaka tamin'ny alahady ihany koa, sinao valeur, sinao tombam-bidy zavatra rehetra ataon'Andriamanitra, tsy misy atononao fitahiany rehetra, fa ho tonga mpisaotra ianao ary tena mifonao rehetra ny soranao n'Andriamanitra, tena milaza anao hafa mihitsy ny fiazakazahanao, hafa ny performance anao, matsiro ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona rera-dreraka, mahatonga ny olona kamokamo, tsisy disipline. Kitotoa ny zavatra rehetra, manompo fotsiny. Izay ny afatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Dia ho any an-danitra sasy ianao,
tsy rehefa tonga dia izay zava-dehibe fa mila mahavita ny azakazakatsika ary io azakazaka io a mila tena mba vitantsika tsara io fa tsy hoe mandefitra le tompo a dia le 42 kilometra tsy manana 42 jours ary dia vita fa mba mahavita araka ny tokony izy amen tsanantsika dia hivavaka samy miresaka amin'ny tompo androany mba manitsy ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.